ianao mihitsy natao hideran'i Jesosy. Aoka ny fonao ankalazan'Andriamanitra zavela izy zavatra nakana ny fideranao an'Andriamanitra. Doantsika rehetra mihitsy iray feo iaraka ilaza hoe natao a Jesosy hideranao. Natao ao ka ny foko sy fanahy tompo ankalazana kanyamiko rehetra hiderako tsisy fetra Andriamanitra tany ivelany ny tongotra mety tato anatin'ny fanatrehana fa ny masony tany ivelany Jesosy. Natao zay Andriamanitra hijery anao hanome voninahitra anao Jesosy ary hideranao mandrakizay zay satria tsara loatra ianao tsisy nitoanao raha io Kanyami chiudesao natao awideranao. Niamiko rehetra Jesosy na ny fiteniko na ny fisainako na ny fijeriko eny na ny fahanginako doka fahanginana feno fiderananao Andriamanitra. Anatin'ny zavatra mety hatrehanao ka tsy ny firazan'ny olona no averinay Andriamanitra. Aoka tsy ny fomba fivavaky ny olona no entinay Andriamanitra hiatrika ny adinay. Fa aoka le bitsika ao anatin'ny feonao mangina la ianao Jesosy ny teny ianao raha ivavaka te midira amin'ny efitrano fa ny rainao manana tena anao. Dia le teny avy any aminao iny Andriamanitra rainao ka fiadina ho anay hiatrehana tsiraray avy. Misy dingana tsy maintsy androsoana isanandro Jesosy. Dia ny dingan'ny finoana latsinainy tsy mitovy amin'ny talata, miakatra ny alarobia, miova ny alakamisy. Isanandro Andriamanitra aoka isy fiovana ny momba ny tsiraray avy. Mandroso amin'ny sitraponao Andriamanitra. Ka natahaka ny ahoana ny mafy ny adinay dia afaka mideranao foana izahay. Satria masina indrindra ianao. Eo an-kianja mety eo amin'ny fitoran'ny olona, fanamelohan'ny olona, ny toerana betsaka olona mpanameloka indrindra dia matetika any am-piangonana Jesosy. Fa tahaka an'ilay vehivavy anankiray tonga teo an-kianja ny tempolo ny ona tamin'i Jesosy. Ny manodidina rehetra manameloka fa tokana no manangana Jesosy Kristy. Tonga eto izay Jesosy, tsy olona, tsy zavatra, tsy ny tenanay, tsy fanompona, tsy fanarahan'olona, fa hibanjina anao izay Jesosy. Ary afaka hiteny izao hoe masina ianao, masina ianao, masina ianao. Masiniana Iana Tumpo Tistu Ana le tiana ya chamza
Antsika rehetra araka idiran'Andriamanitra tsy ho tamany ho atongotra ao zahay fa raha manaiky izay no tarihiny fanenao masina dia tsy hisy asaraka anay aminao satria ny tiana indrindra dia anao Jesosy. Mety tsy ho tiany nofinay maheno an'izany Jesosy fa araka ny tenin'i Davida hoe misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ohatrany hoe mananatra ny tenan'izany izy Andriamanitra satria indraindray misintona ny nofinay hidina fa izay Andriamanitra misafidy no entiny fanahanao makany amin'ny sitraponao Andriamanitra ray. Tianay ny eo anilanao Jesosy, tiako ny eo atongotra ao Andriamanitra. Eo atongotra mety betsaka mbola miteny hoe iny ve dia nylaniana teo atongotra teo, ny fotoana tokony hanaovana asa fanompoana ve dia laniana eo atongotra Jesosy Kristy. Jesosy eo tsara daholo ny fanompoana rehetra fa tsy misy zava-dehibe akoatra ny eo atongotra ao Andriamanitra. Tsy misy asa mahasolo ny fanamavanana anao Andriamanitra fa ianao ny tokony voalohany indrindra eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Jesosy eo aoka tsy hira Andriamanitra mahatonga anay mihira fa ny farisendahatra anatin'ny fonay Jesosy no mitarika anay eo atongotra ao. Ka ilaza hoe tianay ny eo anilanao Jesosy. Asaiko tsika rehetra samy miteny an'izany hoe tiako ny eo anilanao Jesosy. Ampianaro hankafy ny eo atongotra ao Andriamanitra. Tsy hoe mahazo aina amin'ny asa fanompoana, tsy hoe tonga eo amin'ilay tena tiako manao an'ity asa fanompoana ity, fa tonga eo amin'ilay tena
tiako eo atongo Jesosy satria ny eo aminao Jesosy ny tena tiako indrindra tsy mahasaraka anao a Jesosy any amin'ny toerana hafa mety karakaraina fa eo atongotra ao Andriamanitra aleko mikarakara eo atongotra ao tsy izay karakaraina eo anatrehan'ny olon'Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy ty Andriamanitra manotra ny tenako rehetra sy momba rehetra eo am-pelatananao indray aho Halleluja tiako ny ho eo anilanao sy ny fanatrehanao idera sy ankalazanao Jesosy tao miao anilanao tsika rehetra tiako ny ho eo anilanao sy ny fanatrehanao idera sy ankalazanao tao miao ao ferintsika any zany ao ferintsika any tiako ny aninanao tiako ny ho eo anilanao sy ny fanatrehanao idera ao ankalazanao tao miao anilanao sai misy anao tiako isaiko iara-panamina sirivoninahitra izay misy anao no tiako maisaiko dia toetra Jesosy halleluja noi teka ho an'i Jesosy ary dia manasanao azo toerana avy hatrany hitra ao anatin'ny témoignage isika halleluja voninahitra ho an'Andriamanitra raha afaka joro vavolombelona eto zanako moa nanao allemand début mois de 2021 izy nanao allemand dia 2023 voninahitra basady fa refusé foana nanomboka 2023 2024 refusé foana 2025 refusé foana ka nandritra tamin'ny fotoana izy refusé zegny malahelo zegny foanay indraindray mitomoagny mahita valiny refusé dia nanomboka zay amin'izegny nahita fandaharana tamin'ny radio 90.8 dia nanomboka nandeha nivavaka taty amin'izay zay moa fa manana fiangonana misy anay any
dia nanomboka nandeha nivavaka taty dia nanomboka namboariny Andriamanitra amin'izay ny fonay hoe afa-tsy ankiny amin'ilay valim-bavaka fa hiantehitra amin'Andriamanitra zay tongasany lalagny agny dia zay tondrasany azy dia mandeha dia nanomboka 2025 rehefa refizezy 2025 dia niteny za tamin'ny zanako hoe ndana ho mandandao andeha ndohalika hivavaka dia saotran'Andriamanitra efa tsy nalahelo zegny zay efa tonga dia nandeha nandohalika saotran'Andriamanitra dia iny amin'izay efa tsy niraharaha fa nandeha ho azy taty afara amin'izay zavatra tegna le tsy fohisy zany nanomboka fonay nanomboka namboarin'Andriamanitra saigninay zay zegny fa tsy niasa saigny le fandehany hoe visa fa tsy niasa saigny mikasika zay fa tampotampoka amin'izay ambasady mihitsy niantso zavatra mbola tsy fohisy na zaza mijery rendez-vous tsy mahita fa nenazy ambasady mihitsy niantso hoe omene rendez-vous ianao ahoana mety aminao sa tsy mety aminao dia nazahay aza gaga satria zahay fa tsy nandefa demande dia somary nisy fisalasalana satria fa natatro zegny le izy matetika refusé be io tsy atao anao sa tsy anao dia fa 10 jours le tsy avy amin'le rendez-vous dia nanaiky le rendez-vous tonga amin'izay fotoana amin'izay accepté amin'izay le visa amin'izay soragna an'Andriamanitra dia amplisy amin'izay koa izy rehefa andehigny amin'izay moa rehefa karakarana zavatra moa mila vola iny fa soragn'Andriamanitra fa zay zavatra tadiavigny dia ataony tombo tonga eo zay zavatra ilaigny tonga eo dia amplisy koa izy rehefa tonga tany koa nataony Andriamanitra niavaka tamin'ny ohatra ankizy miaraka aminazy presque nazolo ratsy fanahy ino fa nenazy tegna niavaka fa tegna tian'olo mihoatra ny zanany aza fitiavan'olo azy tegna tianjare be zegny izy tegna izy vao tonga tany satria efa fin du mois fa le 20 izy tonga tany fa mbola nomendre karama izy complet nomendreo azy efa voninahitra ho an'Andriamanitra fa atsika zegny mila manana faharetagna vavaka dia mila madio fo manompo azy fa na izy koa ke tsy miantehitra amin'ny valim-bavaky hoe araka ny ten'Andriamanitra hoe katsaha aloha ny fanjakany sy mifamarinana dia manampy anao ny zava-drehetra izy oka atsika zegny atoky Andriamanitra na ino raha lalovana na ino aza miantehitra amin'ny valim-bavaka fa Andriamanitra ny anteherana voninahitra ho an'Andriamanitra. Alleluia. Aza miantehitra amin'ny valim-bavaka fa mety ahera amin'Andriamanitra. Amen. Faly venao anatin'izany témoignage zany sao dia manembonembona lasa izy fa za ty mbola eto nenazy fa le ao ambasady niantso rehefa tsy maiky izy rehefa nifantoka tamin'ny teny zay omeny Jesosy marina nge le Romanina 8:19 zava-boary nge ny ambassadeur renindray miazakazaka hoe aiza le zanak'Andriamanitra fa tokony ho akary tsangana eo amin'ny toerana misy anao dia isory Andriamanitra tiakanao hifaly tiakanao hankasitraka an'Andriamanitra fotsiny na tsy misaina ny kahanao renao fa mifaly hoe misaotra Andriamanitra fa tena ianao tokoa no nyteny ka tsy ao aloha fanjakanao sy ny fahamarinanao ny ambony zay ataonao any ianao Jesosy no marina ianao no Andriamanitra marina tsy mba diso zany ianao asainao zay manamboatra toe-po teny ianao hoe ka tsy ao aloha fanjakanao sy ny fahamarinanao ny ambony manaraka ihany asainao zay misaina ny zavatra any ambony zay mahatery anao tsy misaina valim-bavaka tsy misaina ninninona fa misaina sy manao zay mahafaly anao mibanjana an' Jesosy fa rehefa mikatsaka anao zay dia ny zavatra rehetra miazakazaka manao zay mahafaly anao Jesosy tsy mahafaly anay koa fa zay mahafaly anao ny tanterahany satria anao ny mpamorona sy pahary izao rehetrarehetra zao misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa marina ny Romanina 8:19 zao voary rehetra zao dia maniry sy miandry fatratra ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra misaotra ny amin'ireo teny izay apetraka hoe ny ambava amin'ny mpanomponao izay manitsy anay foana Jesosy hamarina ny toe-ponay ho tena zanak'Andriamanitra marina hiara hisaotra izay dia hiara hifaly ny amin'ny valim-bavaka izay ataonao eo amin'ny mpanomponao misaotra ny amin'ny fampahitana fity misaotra Jesosy ny amin'ny karamafelona dia 10 jours raha miasa mahankasitraka Jesosy ny amin'ny fikarakarana rehetra fa ianao tokoa miantoka anay Jesosy rehefa tsy mametraka ny fonay amin'ny zavatry ny tany zay misandrata Jesosy raha misy omena voninahitra Jesosy tsy hvkl-mission tsy ny FM 90.8 fa nenaranao rery any satria ianao lay teny tonga nofo tonga fahamarinana azo anay tsapahitanana
mankasitraka raha amin'ny anaran'i Jesosy dia misandrata tompo. Amen. Andao tiaka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Andaontsika hisaotra an'Andriamanitra ny fotsika manontolo. Loara avy ao anatin'ny fonao ny fankasitrahana lalina an'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Allô, le micro anankiray angamba pastor. Alleluia. Ndotsika nofaofa ny tanantsika any amin'ny lanitra hisotra an'Andriamanitra ny amin'ny fiverenany fotoana indray eto Analakely ny amin'ny fahatongavany izay tsirairay avy tena hoe nantsony fanahy ho tonga ao anatin'izao fivoriana izao. Nasain'Andriamanitra mba hiaino ny teniny eto amin'ity toerana ity. Misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ireo karazana fahatsarana sy vavolombelona tsy takatry ny saina, ny takatry ny saina, ny hitantsika takatry ny finoana, ny tsy takatry ny finoana isehon'Andriamanitra ny fiainantsika. Mingavy ianao tena sokafo ny vavanao dia avereno any amin'ny Jesosy ny voninahitra. Tsy olombelona no miasa eto, tsisy nizaniza miasa eto, Jesosy rery ny miasa eto. Ary izy rery ny mena voninahitra mandrakizay. Ny teniny, ny fahefany, ny fahasoavany, ny fahatsarany, ny tobaka eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Tsy mba nafeniny tamintsika ny zava-miafo ny fahatsarana. Tarika antsika mandrakariva izy ho amin'ny fiakofana marina. Mampatsiaro antsika mandrakariva izy ny amin'ny teny fiainana. Reny rehetrarehetra reny dia akasitrahantsika sy anomezantsika voninahitra azy. Ao fa any amin'ny lanitra ny tanao dia sokafo ny vavanao. Mitenena amin'Andriamanitra. Makasitraka anao ny fanahiko. Ny foko mangetahetanao. Ny ao anatiko manandratra anao fa Andriamanitra mpanjakako ianao. Tsisy mamiko tahaka anao Jesosy. Zany ny tianao aseho aminay. Satria tena renay ato anatin'ny fonay. Fa isak'izay miasa zay ka manao izay tianay na mametraka eo anoloanao izay zavatra mampangeta entanay amin'izay tianay ao ataonao eo amin'ny fiainanay dia toy ny miafina ny tananao. Fa rehefa mitodika any aminao zay dia adinonay ny zavatra rehetra dia ianao miasa manatanteraka amin'ny famangin'ny fony izay tokony hovanginao. Ka na zavatra tsy takatry ny saina azy Andriamanitra, mbola tsy nisy ambasady miantsolona zany hoe avy verena. Fa zany ny zavatra impossible zany Andriamanitra. Fa tsy zavatra impossible rehefa miditra tsetra ianao miasa eo amin'ny fiainan'ny mpanomponao. Saotra ny amin'ny toe-po enoinao Andriamanitra. Anao rery ny fankasitrahana mandrakizay. Amen dia amen. Inona no mambikio mihoatra no ianao Tompo manan-kely sy loharantsoa Zay zavatra ilako azoko aminao kunenona ny foko lapanao toko manjaka Jesosy ato am-poky ianao ato am-poky anao izay fahotako hoe ry tompo avy ianao fahotako hoe ry tompo avy ianao. Zao tiako tena ataonao ny fonao zahiry zay. Tena atao ve foresy lahatra mihitsy ny miran'le izy. Tsy haiko fa vangin'ny tompo eo am-pitoerana eo hoe mba ataovy hoe le hira hoe inona no mamy ny foko mihoatra no ianao. Le ndino fa efatra io ihany. Ndao averintsika amin'ny fotsika manontolo hatramin'le refrain farany eo. Inona no mamikio mihoatra no ianao Tompo manan-kery sy loharano tsoa zavatra ilako azoko aminao kunenona
ny fokolapana toko manjaka Jesosy manjaka Jesosy ato ampokiana zay fahotako hoe ry tompo avy ianao fahotako hoe ry tompo avy ianao ataontsika ity tanana mafy eo ampanjaka ny mpanjaka sy tompo mahazo toerana toko ndry anao na izarantsika ao anatin'ny fotoana foy a ny hasarobidin'ny fanetre-tena ny hasarobidin'ny fanetre-tena raha hoarina amin'ny fanehoana ny herin'Andriamanitra. Ny hasarobidin'ny fanetre-tena raha hoarina amin'ny fanehoana ny herin'Andriamanitra. Nandriva ry havana tena reko sy tsapako mihitsy hoe manatombo zay manana ny toe-pana araka an'Andriamanitra mihoatra ao anatiny noho izay olona maniry fatratra ny hanehoan'Andriamanitra ny heriny mampiasa azy eo amin'ny fiainany. Tiako ho tsapantsika fa ny fandrian'Andriamanitra ambony indrindra amin'ny fiainantsika zanany dia nizorantsika sy iainantsika ary ijoroantsika ao amin'ny sitrapony tanteraka isika miombona aminy. Efa itsika tsy enjery loatra raha izany tantara izany hoe mahakasika momba ny fiombonana angamba efa lesona be dia be ny voaraintsika momba an'izany. Karazana fijoroana vavolombelona tsy takatra ny saina mbola mihoatra lavitra noho ny tamin'ny fotoana zay naniritsika no ampiasainy sy hitany voninany amin'ny fanio-pamantarana sy fahagagana no hijoroan'Andriamanitra isehoany eo amin'ny fiainantsika ao anaty communion ny arena faratapony indrindra eo amin'ny fiainana maha-kristianina dia ny fanantsika fahatsapana ao anatin'ny fo na miatrika zavatra tsy dia mahafinaritra ny sofinao sy ny fonao sy ny masonao azy ny zavatra treanao eto ambany masoandro dia renao mihitsy hoe manam-pitsarana ianao. Le fitsarana sy fiadanana ao anaty ry havana tena arena tsy voavidim-bola aman-karena na iza ary tsisy mpivarotra ahitantsika eo isaky hividy fiadanana avotelo eny atao amin'ny fivarotanao atsisy izany. Ny ahitantsika an'izany ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Mba tezara amintsika ny amin'ny Samsona. Samsona zao lehilahy tena feno hery. Tsoroko aminareo fa manetsika ny hery zany tena hainy Samsona zany. Fa jereo ny tantaran'ny Samsona ray manontolo manomboka ao bokin'ny Mpitsara. Mpitsara toko fa 4:20, Mpitsara toko fa 5:20, Mpitsara toko fa 4:20, 5:20, Mpitsara toko fa 4:20 misy ny tantaran'ny Samsona. Fa jereo dia vakio tsara fa tsy mbola nahita ny Samsona nareo vavaka na nanandram-bavaka tamin'Andriamanitra na indray mandeha azy raha tsy tamin'ny fiafaran'ny tantaram-piainany tonga jamby izy vao nanomboka ny antso an'Andriamanitra. Zany hoe Samsona zany le ohatra azontsika raisina amin'ny karazan'olona feno ositra sy herin'Andriamanitra fa tsy ampy vavaka. Zavatra tsapako teo amin'ny tantaram-piainan'ny Samsona na voazy dia zao be hery sy feno fanosorana avy amin'ny fanahy masina fa mandeha rery tsy ampy vavaka. Mandeha rery tsy ampy vavaka. Ndraindray ry havana ny problema na olana hoentin'ny fahafenokery atonganao hisetrasetra no ampiasain'Andriamanitra eo amin'izay fomba ampiasain'Andriamanitra anao dia lasa manamboatra ny toetranao hiaina ao anaty fatokitena. Mety hoe amin'ny fanananao an'Andriamanitra le izy fa misy olana kely ao anatin'le toe-panahy toy ny hoe mahavita tena tsy mila mifanampian'ny hafa zany ianao. Ohatry hoe ampy Andriamanitra ty zavatra ty toetra anankiray ity
mahavompanompo Andriamanitra be dia be. Ohatry hoe mahatsiaro ianao hoe ampy anao Andriamanitra rehefa mampiasa anao, satria mahita resultat ianao, mahita ny voninahitra Andriamanitra ianao, mahita ny hetsika Andriamanitra ianao, hitanao zao mihitsy hoe maramila efa ho amin'ny arivony ianao rehefa. Alleluia. Ampiofana masina ny anaran Jesosy. Eno tsara. Ty mesazy ty tsy na zavatra sarobidy be. Dia fantatro fa ao anatin'ilay asarobidiny mihitsiny ny tiany Satana ho perturbena ilay izy. Fa tsy efa ninino zany izy fa hiasa Andriamanitra. Ty hafa-mafy an'Andriamanitra. Eno ilay izy. Ohatr'izao les sensations. Ianao mahita foana ny herin'Andriamanitra, mahita exploit tsy takatry ny saina extraordinaire ianao ny fomba fampiasan'Andriamanitra anao. Isaky ny mandeha ianao dia efa mifankazatra amin'ilay fanomezana, tsy mifankazatra amin'Andriamanitra, fa mifankazatra amin'ny fanomezana. Satria raha mifankazatra amin'Andriamanitra ianao dia manam-potoana mihoatra iresahana aminy, iankinana aminy, satria mivavaka fanehoam-piankinana amin'Andriamanitra. Maneho amin'Andriamanitra ny olona tia mivavaka aminy hoe kely ny heriko fa mila ny fanampianao. Amen. Tsy mahavita ninninona raha tsy eo ianao. Misy zavatra mahavoafetra raha tsy miaraka amiko ny fanatrehanao. Banga ny fisianao na eo aza ny fampiasanao. Ohatran'ny Moïse ane ohatra zany. Mosesy tsy nety nandeha irery fa te hifankaza mila ny fanatrehan'Andriamanitra satria reny hoe misy fahabangana tsy ampy ao anatiny na mahita ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fisehoan'ny heriny azy Mosesy. Fa rehefa tsy eo ny fanatrehany dia misy zavatra banga ao anatiny. Dia izy izay tsy aleto raha tsy araka aminay ny tavanao. Fa nahavariana tamin'ny Samsona tsy mba niantso an'Andriamanitra zany. Nitoko tamin'ny fanomezan'Andriamanitra azy izy. Fanomezana. Ilay hery. Ahetsika Samsona isaka misy Filistina. Dia mihetsika ilay hery. Rehefa ahetsehany Samsona. Dia misy fomba fataony anetsehana ilay hery. Dia mihetsika ilay hery. Dia tonga dia ninona fatorana tapaka. Maramila manarivony. Valan'ny ranom-borika anankiray dia vita. Dia lasa misy toetra tao amin'ny Samsona atao hoe hvkl-tena miaraka amin'Andriamanitra. Ilay izy ohatran'ny hoe miaraka amin'Andriamanitra fa tsy tena niaraka tamin'Andriamanitra izy. Lasa ny vilalana izy satria tsy mba nisy namana na nisy olona afaka nanitsy azy teo amin'ny asa fanompony. Zany hoe mahatonga an'i Jesosy mandefa tsororoa ny mpianany. Jereo ny 70 lahy mandefa tsororoa. Tonga ny 12 lahy nalefa ny tsororoa. Fa Samsona mandeha seul. Ale mandeha seul tsy dia mahazoazo namana izy. Tsy dia misy olona tena hoe ara-panahy kokoa noho izy. Na hoe mba mitovy vision tian'Andriamanitra miaraka taminy. Mba nanitsy azy. Teny amin'izay rehetra nalehany. Tena fahadisoana lehibe ny fandehananao rehetra tsy misy ny hafa mijoro ny fanohana aminao ara-panahy eo am-panomponan'Andriamanitra. Zany ny antony amin'ny Luka 4:1. Jereo tsara ny mpianatra Jesosy nandefa azy reny tsororo izy naniraka amin'ny 70 lahy. Marka 4:7. Na ny 12 lahy na ny 70 lahy dia tsy nalefany Jesosy tsy rairay fa nalefany tsororo. Ary vakio ny boky Mpitsara maneho ny tantaran'ny Samsona fa mavitrika manetsika hery Samsona fa tsy mba mpivavaka zany mihitsy izy. Raha tsy efa voa izy tsy niantso an'Andriamanitra. Ny Mpitsara 7:12, ny 8:12, 5:12 ka hatramin'ny 9:12 mba avakio anie anetrany dia ho hitanao hoe tena fa maninona ary Samsona nanao erreur fahadisoana tsy mba nanaiky anankina ny hery izay nomen'Andriamanitra azy tamin'Andriamanitra tompony hery. Ny fanetre-tena ry havana dia
ny fahitan'Andriamanitra ny ao anatiny fotsika fa tsy hoe iraintsika fotsiny ilay hira hoe tsy mahavita tena irery raha tsy eo ianao, fa tena fiainantsika mihitsy ny manam-pahatsapana hoe tsy ny fanomezany no ampionana antsika fa izy mihitsy no ilaintsika. Zay ny mahatonga ilay hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao hoe misy zavatra tsy vita ny hery ao anatinao manitsy ianao, fa ilanao mifanatehany miaraka aminao ny tahiry ianao ao anaty fanompona. Zainao tsara fa rehefa tsy nanome voninahitra ny fanatrehan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany Moïse, na dia nanam-paniriana ny fanatrehan'Andriamanitra aza, dia niseho ilay vokatra nankapohany azy ilay vatolampy, fa tsy nakasitraka azy Andriamanitra dia nitsahatra amin'ny ministerany. Tsara toko faina ambin'ny folo, andininy faina amin'ny roapolo ka hatramin'ny andininy fahatelopolo. Ny andininy fahavalo amin'ny roapolo dia jereo teto Samsona vao niantso an'Andriamanitra, fa hatramin'izay izy dia tsy niantso mihitsy an'Andriamanitra fa nanetsika ery fotsiny. Raintsika boky mpitsara. Aleloia. Mpitsara toko faina ambin'ny folo, ny andininy fahaenina amin'ny roapolo ka hatramin'ny andininy fahavalo amin'ny roapolo, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Samsona tamin'ny zatovo izay nitantana azy, avelao kely aho hitsapa ny andry izay nanohana ny trano iakinako aminy. Avelao kely aho ozy izy hitsapa ny andry izay manohana ny trano iankinako aminy. Ary feno lehilahy sy vehivavy ny trano, ary tao ireo andrinan'ny Filistina rehetra. Ary teo an-tampon-trano koa nisy lehilahy sy vehivavy tokony ho 3,000 izay finaritra nijeren'ny Samsona nanao laolao. Ary Samsona niantso an Jehovah ka nanao hoe, eo amin'izay izy vao niantso, Jehovah Tompo, fona aminao aho, tsarovy afa ka hampaherezo izao indray mandeha izao monja ry Andriamanitra, amaliko ny Filistina noho ny anankiray noho ny anankiray amin'ny masoko roa. Dia ny tanan'ny Samsona ny andro roa teo afovoany izay nanohana ny trano, ny anankiray tamin'ny tany ankavanana, ny anankiray tamin'ny tany ankavia, ka niankina teo izy. Dia ozy izy Samsona, aoka iara-maty amin'ny Filistina, dia nizahany mafy ka dia nianjera tamin'ireo andrina sy ny vahoaka rehetra izay teo ny trano, ary ny maty izay nivonony teo amin'ny nahafatesany be lavitra noho izay nivonony tamin'ny andro ny ainany. Dia jenareo anie ilay zavatra anankitelo nitranga teto. Eto amin'izay ilay tiako hatongavana hoe ny herin'ny fanetre-tena raha hoarina amin'ny fahalebiazan'ny hery mampiasa antsika ato anaty. Tia ampahiratra ny mason'ny mpino sy ny kristianina rehetra fa ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia manatoerana ambony lavitra manetsika ny fanatrehan'Andriamanitra anampy ianao. Mihoatra no ny hery mpamitsora ny fanosora ny asa ao anatinao amin'ny alalan'ny fanananao ny fanahany. Rehefa niositra ny manetsika anao dia ianao no ampiasain'Andriamanitra eo midinga ny fononao tahaka ny Samsona nanetsika eny. Efa zavatra goavana ny vitany a, bata vavahady mandeha mivoaka ny tanàna mitondra azy ny tendrombohitra, tsy moro zany, beton ny batainao hoentinao eny tendrombohitra, mafy be zany. Miaramila maty ny tsikelikely isaky mandeha izy. Ny Filistina miaikana ny fanjakana aza matahotra olona anankiray misy Andriamanitra, dia lasa tonga fahatokitena ampiasain'Andriamanitra ilay izy, mamitaka amin'ilay toe-panahy takian'Andriamanitra ananana nefa n'ilay izy, satria tsy tao amin'ny Samsona ny tahiry azy mandra-pahatateraky ny fanompony teto ambony tany, ilay toe-panahy nitoky tamin'ny fampiasan'Andriamanitra azy, izay mody Andriamanitra no nitokiny tao ambadik'ilay izy, fa lasa herintsandry sy herin'ny Samsona nafangarony tamin'ny maha-izy azy ilay fanomezana nomen'Andriamanitra azy. Tsy afaka hitahiry ny toetra an'Andriamanitra tsy misy ny fanatrehany ianao. Tsy misy ny fanatrehany. Afaka hitentsika hoe nombany fanatrehan'Andriamanitra izy, matona ampiasain'Andriamanitra, fa ny herin'ny fanan'Andriamanitra dia afaka hiasa ao anatin'ny olona tsy tanteraka io fanomezana io rehefa nomen'Andriamanitra indray mandeha. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra milaza hoe fanomezana avy any ambony, avy amin'ny ray ny fahazavana dia tsy hanenenana ary tsisy aliko ny fihodinana. Noho izany rehefa nataon'Andriamanitra ilay izy dia nety teo amin'ny fiainan'ny Samsona. Fa eto le point anankiroa tena point ngeza be tiako hanokafana ny masom-panahintsika ao anatin'izao fotoana androany arivo izao amin'ny alalan'ny fanampian'ny fanahy masina.
amin'ny 9:20 amin'ny tsara toko 20 io dia jereo tsara fa ny hery tao amin'ny Samsona dia tsy ampy nitondra azy teo amin'ny andry anankiroa tao an-trano fa nila ny fanampiana zatovo anankiray izy, zatovo kely tsisy ositra tsisy ninina, tsy hoe nanao exploit inona fa ny fitantanan'io no nilainy nitondra azy teo amin'ilay andry anankiroa. Ny ankinany mila ny fanampiany hafa ianao na dia feno hery aza. Dia hitanareo izay hoe filàn'ny fanampiany hafa zay teo amin'ny fotoana na faible azy vao nila ny fanampiany hafa izy. Niala tamin'ny fotoana io niavonavo ny Samsona satria raha mbola nahiratra ny masony ka tao aminy ny hery tsy nila ny tovolahy io izy. Fa rehefa faible izy vao nila ny tovolahy io, aza miandry faible vao anetry tena. Misy zavatra ao anatinao tian'Andriamanitra hovaina fa lesy afangaronao ny ambition sy ny fatokianao an'Andriamanitra. Misy toetra maha-olombelona tao amin'ny Samsona tsy nafangarony tamin'ny fanompony nanamarina ny tena. Raha tsy tonga ny fotoana ny fararahany positra ny masony anankiroa tsy nivoaka lay endriky ny toetra tian'Andriamanitra erahana miasa aminy, avy tany exploit mihoatra noho ny onction tao anatiny nandritra ny andro ny ainany. Tsy délivré Samson tao anatin'io toetra io ary tsy nahazo vahana ny fananten'Andriamanitra raha tsy nivavaka izy ny antsoa sekorin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra nanirakolona tsisy ositra mety hoe olona tsotra nindramina mba hitantana azy eo amin'ilay andry. Ndraindray mahatonga ny fahasarotana misy eo amin'ny fiainantsika dia misy karazana toetra tsy mety maty eto anatintsika. Lay hoe za indray za fa tsy izy tsony zay fa ianao zay. Dia iny za iny tia novonoana mba hahafahany miseho maizy azy eo amin'ny fiainanao. Dia jereo tonga le tovolahy kely nindramin'ny Samsona mba hoe toa tantano eo amin'ilay andry. Dia nitantanan'ilay tovolahy tsy afaka tonga any izy fa jamby izy fa ninana ny mason'ilay tovolahy izy. Dia tonga teo amin'ilay andry amin'izay izy dia teo izy niantso an'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra fanampiana izy. Feno amin'izay ilay tokony ho namany Samsona hiaraka ifanohana aminy. Dia tonga ilay tovolahy kely tonga teo amin'ny andry niantso an'Andriamanitra amin'izay izy. Tompo ozy izy mba zao indray mandeha zao mba tsarovy. Na eny izy nanomboka tany amin'ny toko 7:10 ka hatramin'ny toko 9:10 efa niantso an'Andriamanitra. Fa raha vao nitarainy Samsona ka nanokatra ny vavany, vetivety Andriamanitra dia nanetsika ny heriny tao amin'ny Samsona indray. Ary ny mahafinaritra ny exploit na ny fipoahana tamin'ny fomba nampiasan'Andriamanitra azy dia mihoatra lavitra noho ny fahaizany manetsikely, noho ny fahaizany manetsikery no nomeny n'Andriamanitra azy tao anaty vavaka. Ny vavaka manova zavatra na andro ratsy na tsara, Jesosy notoky ka mivava, aetoko fa ny vavaka no manova zavatra. Averintsika indray mandeha ny vavaka. Ny vavaka manova zavatra na andro ratsy na tsara, Jesosy notoky ka mivava, minotoko fa ny vavaka no manova zavatra. Rehefa ao anatin'ny Samsona ny fanetre-tena satria
nisy pointe eo amin'ny nofo toy ny tsilo. Io le nilazainy Paoly. Io nilazainy Paoly. Toy ny tsilo. Maro dia fanehoana faiblesse. Hoe misy fahalemena tsy nafahany Samson ny setrasetra toy ny teo aloha intsony. Satria tsy nahasoa azy ny fahiratany masony. Fa nampandroso azy ny fahajambany masony. Satria ny masony tamin'ny fahiratany no nitondra azy tany amin'izay tiany. Fa rehefa jamby izy dia olo-kafa no nitondra azy tany amin'izay tsy tiany. Io le nananara Jesosy amin'ny Petera. Ho Jesosy tamin'ny Petera, fony mbola tanora ianao dia ianao nitondranao tany amin'izay tianao. Fa rehefa antobana amin'izay ianao fa lehibe dia olo-kafa ny anikinanao hitondranao any amin'izay tsy tianao. Teo tao anatin'ny faiblesse-ny Samson no nila olona. Ary olona tsy voatery io nampiasain'Andriamanitra be mihoatra noho izy no nylainy. Fa tovolahy tsotsotra kely teny amin'ny sisiny teny. Oraka, mba pio kely akary. Fa kio ny tantara io. Teny tantanan'ilay tovolahy izy tonga teo amin'ilay andry anankiroa. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Rehefa tonga teo izy dia nihoatra lavitra no niositra nampiasan'Andriamanitra azy ao anatiny. Teo amin'ny fiainany ny nampiasain'Andriamanitra azy tao ambadiky ny fanekeny hanetre-tena hivavaka amin'Andriamanitra. Rehefa feno ny fepetra amin'ny fanetre-tena dia afaka misetrasetra mitondranao any amin'ny dingana tsy takatry ny sainao Andriamanitra. Misy hery ao anatinao. Tsy le hery ahatonganao ampiasaina fotsiny, fa ny ahatonganao olo-kendry satria ampianatra anao ny tokony atao, ampahazo aina azy, aneo zavatra mihoatra lavitra noho izay azonao angatahana na heverina. Ozy izy ny Efesianina toko 7. Boky ny Efesianina toko 7. Halleluja. Efesianina toko 7. Manomboka izay amin'ny 9:20. Ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho izay zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra, angatahantsika na heverintsika aza, araka ny hery izay miasa ato amintsika. Le hery miasa ao anatinao dia hery mavita, mamaly anao mihoatra noho ny fahaizanao mangataka, na izay zavatra azonao heverina, na dia eo amin'ny sekoly ny finoana aza. Mety voafetra ny olona ao amin'ny sekoly ny finoana. Angataka zavatra anankiray azo ny irina. Ny finoana tsy ny valy ny fanirianao. Fa eto io hery io matory. Fa miara-miasa matoetra io hery io, miara-miasa mitoetra io hery io. Zany hoe rehefa feno ny fepetra ny fanetre-tena dia ioarany ny fahafahanao manao zavatra ao anaty réflexe. Ioarany. Eo Andriamanitra no miseho mihoatra noho izay azonao angatahana. Satria misy fotoantsika te hamety ny fisehoan'Andriamanitra eo amin'ny fatin'ny finoantsika. Définition ny finoana zadiny hoe tongava aminao arak'izay irinao, tongava aminao arak'izay inonao, izay angatahanao. Fa eto mihoatra noho ny finoana ilay izy. Io hery io nefa ozy izy Jesosy efa ao anatinao tamin'ny fahateram-baovao. Fa maninona io hery io tsy miasa? Tsy miasa fa paralysé io hery io. Raha tsy hitan'Andriamanitra fa tanteraka ao anatinao le toetra ahafahan'io hery io mihetsika, mihoatra, hivela ny finoanao sy ny fanirianao. Dia izao rehefa tanteraka ny asany ao anatinao noho ilay toetra mifanaraka amin'ny sitrapony, dia eo Andriamanitra vao maneho vokatra mihoatra noho ny possibilité anao. Dia izay no mahatonga anao miteny hoe Andriamanitra ny impossible. Tsy marety an'Andriamanitra. Ilay vavolombelona tonga raisintsika ohatra ilay vavolombelona teo. Natao izay nandehanana nanomboka tany amin'ny 2014 sa 13 izy teo. 2023, 23, 24, 25, 3 ans zany. 2021, 2021, 22, 23, 24, 25. Taty amin'ny farany 25 mbola nandefa dia tsy nety. Dia zao amin'izay, zao ny afatry Jesosy.
aza mifikitra amin'izay zavatra tsy izy ihany tsony avelao any ndao hisaotra an'Andriamanitra tonga dia hisaotra an'Andriamanitra fa raha teo ny gizitina dia mbola mitondra itsika mandrakandroany fitondrana mibavaka raha sitrapony ny andehanany amin'ny manaraka fa voanamotsitra zay le teneniko hoe avotsory atao vadreo ny tananao avotsory fotsiny dia aza atao misy fiatraikany hoe amin'ny fanomponao amin'ny fononao tsy zavatra nangatanao nefa tsy mbola naseho an'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao voanamotsitra mba hitreto zany taizinareo nahita zany hoe ambasady indray ny andro hoe manamboara ianao dossier tsikitsikiny eo akaiky ianao dia teneny hoe Andriamanitra rery mavita azany hoe ndao ity tanina mafo any tompo alleloia verina kelitsika eo anatin'ny lesona raisiny Jaona voalohany toko 2:7-20 ozy izy ny tenin'Andriamanitra ary ny aminareo dia ilay ositra ny raisinareo taminy no mitoetra ao aminareo ny ositra tsy eny ivelany ampidirina fa ao anaty avoaka ao aminareo fa tsy ety amin'ny paster Rodolphe zarainy aminareo ny fanahin'Andriamanitra ny manositra ny olona ao anaty ary Andriamanitra ny manositra ny olona amin'ny alalan'ny fandraisany an' Jesosy ny ositra feno sy nahafapoan'Andriamanitra na tonga antsika ty amin'ny testameta vaovao tsy mila ositra hafa intsony avy eny amin'ny olona mety maty satria efa tapitra ny testameta taloha aza manome fanoharana ny Elize sy Eli intsony fa tsy rentsony no enoina tsy ny Mosesy sy ny fitopolo lahtsony tsy rentsony no enoina ity ny zanako malalako zay sitrako izy no enoina rehefa tao amin'ny efitambondriana averiko foana tsy hoe Petera rery no vangongo teo tapon-dohany ny afo dia manantona azy mba hampitana afo ny ambony rehetra 20 fa rehefa nietsika tamin'ny Pentekoste tamin'ny fahafenon'Andriamanitra nanana tsirairay avy teny tapon-dohany ny mpianatra tsirairay dia zao le fahamarinana no ny ositra ao aminareo ka tsy mila ampianarin'olona ianareo fa satria ny ositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra sady mariny fa tsy laingy zany dia tomoera ao aminy ianareo araky ny nampianarany anareo maro ny mpanompo te hampiasa ositra anova zavatra ety ivelany fotsiny fa tsy manaiky ho tariany fanahy masina iay no fampianaran'ny fanahy masina hitondra antsika eo amin'ny fiainana hitahiry ny fanompontsika amin'ny toe-posy vokatry ny fanahy ary fijoroana izay fototra mampandresy tsara sy mampahendry tsara atsika mampahendry sy mampandresy atsika ny fampianarana zareo fa na dia mahery azy Samsona ny latovolahy kely tsotra nampy azy atateraka ny dingan'ny fipoahana tsara indrindra teo amin'ny anjara voatendriny satria izay matiny taorian'ny fanampian'io tovolahy io dia ny ohatra lavitra no ny matiny tamin'izy ny aina na ny etsikery tamin'izay nampiasan'Andriamanitra azy manokana tandre amin'ny havana aza zatra mandeha amin'ny fiheverana fa ianao rery tsy misy ny hafa dia mahavita zavatra tsisy nizaniza atao hoe mahery indrindra koatran'Andriamanitra taovy amen ny fanantsika ny herin'Andriamanitra sy ny osotr'Andriamanitra dia tsy fahazondalana na autorisation andehanantsika irery tsy misy ny hafa Andriamanitra tsy te hitanao maleo teny zany tsisy fahaleovan-tena tsy autorisation isitanao amin'izay mety hoe rahalanao ny fampiasan'Andriamanitra anao ny vavaha dia omeny fahendreny ianao fa izy ny anoro anao zay lalina tokony ho alehanao sy zay olona tokony iara hiasa aminao efa nampy aminao amin'ny fahendrena tsy ny rehetra koa aloha satria ny fisakaizana amin'ny naman-dratsy dia nimba ny fitondran-tena tsara
tena feno hery sy voso Samsona fa manan'olana ara-pifandraisana izy tsy mananamany Samsona fa tian'Andriamanitra hovonina tao anatin'ny Samsona ny fiheveran-tena nitady vadiko fato-kitena misy an'Andriamanitra ao anatina toe-po te-hiteny hoe za koa mahavita tsisy nizanizana nampy azy dia fantatsika fa nanefy azy anan'le toetra sy endriky ny fanetre-tena tian'Andriamanitra nefena azy ny fahajambany satria tao anaty fahajambany izy osa vao nila fanabin'ny hafa hitantana azy ary hitatsika fa tao anatin'ny fahosana vao niakatra kokoa ny fiainam-bavaky Samsona zany hoe kolona kokoa ara-piombonina tamin'Andriamanitra izy tsy hoe tapitra vavaka sy fa dika nandritra ny 220 andro dia mijanona tokoa ny fiainam-bavaka fa efa mangatsitsika amin'izay zao fa 220 iny mandritry ny taona iny efa miaro antsika manana fiainam-bavaka matanjaka ny vavaka fiainana fa tsy fotoana tsy hoe mpamonjy fotoam-bavaka ianao folo ny fiainam-bavaka ianao farany nandinika an Daniela io moa zany mbola mahafinaritra aminy mandinika ny tantaran'io indranamana iny hoe inona ny ohatra tsara tao am-pony Daniela ahoana no alalana fa tena efa mety amin'izay ry le communion ao ny alalana fa tena mety be le communion tena fa tsara izy zany renao mihitsy zany hoe tsara ianao mahatsapa hoe tena fa mety zany communion ko amin'Andriamanitra zany inona ny sensation ahoana ny fomba ananako fahatsapana hoe tena fa mety ny communion ako rehefa tonga amin'ity dingan'ity ianao rehefa tsapanao sy renao ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ho mihoatra noho ny fisianao averiko rehefa tonga amin'ity dingan'ity ianao hoe renao sy tsapanao ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ho mihoatra noho ny fisianao tsara communion be anao zay zany hoe ny existence n'Andriamanitra mbola réel kokoa noho ny fisiko hita maso mandona antsika andinika ny Daniela tao anatin'ny fitokanany ny samboropotsy ny teo am-pivavahana nefa ny lalàny efa fantany fa raha vao mivavaka izy ka tratra marainao mpandoliana samboropotsy ny andavaky ny liona dia ndona antsika eritreritra aleony na fony fiainany ho any andavaky ny liona toy izay anakana ny lohaliny tsy forotra vao maraina hitady an'Andriamanitra ny Israely zany hoe raha dika ny fisian'Andriamanitra izay hivavahany dia mbola misy lavitra ao am-pony noho ny fisiany maha-olombelona sy maha-Daniela azy nametraka izy fa ny fisian'ireo mpisambotra ireo tsy misy ireo no Andriamanitra satria tsy nisy ireo raha tsy noforonon'Andriamanitra tsy sakana tsony na lalàna na sonieto an-tany na fahefana anakana ny Daniela satria fantatry Daniela fa stop ny fiainany rehefa tsy eo Andriamanitra fa mitohy ny fiainany rehefa eo Andriamanitra enoy rehefa manapaka ny communion ao anatin'ny olona manjaka ny communion ny fiombonanao amin'Andriamanitra mametaka ny fisiny ho ambony noho ny fisinao dia tadidio manomboka tsy hany hainao tsony ianao tsisy fanahina tsony ao anatinao vity ao anatinao ny fiahina ny fiainanao mba hitreto tsara position izany Daniela zany olona toteny amin'ireo olon-kendry tao amin'ny lapa mbola ambony noho ireo izy noho ny mpanjaka kokoa ary zany ary ny elonan'ireo azy fa zao tsy nahoany ny hofaty tsy nahoany ny toerany tsy nahoany ny voninahiny tsy nahoany ny ainy noho ny fisian'ilay Andriamanitra izay hivavahany amin'ny Daniela
Andriamanitra mbola misy kokoa noho ny tenany. Rehefa tanteraka omponao ny fametrahana ny fanatrehany mihoatra noho ny fisianao, zay ianao no atao hoe tsara fiombonana aminy. Daniel nametraka ny fisian'ilay Andriamanitra izay vavahany eo amin'ny toerana afaky niaro azy ao andavaky ny leoana. Toy ny tsy misy ny ainy dia mahatsiaro an' Jesosy ny teny zay miany ainy no avery azy, fa zay mahafoy ny ainy no ny amiko no azo azy. Mihoatra lavitra tao am-pony loatra ny fisian'Andriamanitra. Nomeny lanja mihoatra noho ny fisian'Andriamanitra. Zany izy rehefa tena tsara ny kalitao amin'ny communion. Tsy ezaka le izy, fa mandeha ho azy le izy. Dia iny ny lazaka nisy fotoana tao anatin'ny vavaka sifadikanina hoe Tompo, fa maninona ny vavan'ny olona pe-panga navelanao hisokatra, fa ny vavan'ny liona no nakombonao. Fa raha ohatra ka vita ny afera tany amin'ilay vavan'ny olona pe-panga mona, dia tsisy ninina azo natao. Hozy izy ny Tompo, vavan'ny olona pe-panga dia navelan'Andriamanitra hisokatra hiteny izay tiany ho lazaina ny amin'ny Daniel. Ary tsisy vavan'ny olona tsy en danger zany Daniel na hiteninina momba azy ny olona. Tsy nahoan'Andriamanitra le izy. Ny antony eno ihany raha ny vavan'ny liona no misokatra ravy Daniel, fa raha vavan'ny olona no misokatra tsy mampaninona ny Daniel. Zay mahatonga aty hiteny aminao, avelo ny olona hiteny izay tiany ho lazaina ny aminao, na teny ratsy, na fanendrika endrena, na fanasoketana, aza atao makarary fo akory. Raha tianao Andriamanitra hiasa, hitanao voninahit'Andriamanitra amonjy anao any aparany, dia vitsory ny fifantohanao. Aza omena ny feoan'olona tady ampiembotra anao ny fifantohanao. Ninninona lazainy, ninninona teneniny, satria Andriamanitra tsy mifantoka amin'izay zavatra lazain'ny olona momba anao, fa Andriamanitra efa any aparany mijery sy miaro anao amin'izay fiafarana tian'ny olona andravana anao. Allô, proof fa tsy nakasika azy ny vavan'ny olona na darosam-panjaka raha mbola andresahany. Voaka avy ao dia olona tsara fanahy be tsy nakasika ny Daniel. Kary menao ry mpanjaka, elavela, mbola nitsofon-drano elavela, olona manao soni. Raha ianao ngamba zany Daniel, olona nanao soniny fanipazana ny andavaky ny liona, tsy complice ve zany? Fa mbola hoe elavela ny ianao ry mpanjako. Fa tsy nasiany Yesu hoe sanatria nitohizany le izy dia nanao elavela ny ianao ry mpanjako, mafimafy any aloha le dako. Tsisy an'izany. Tsisy fanesona, fa tena hita hoe tsy nakasika azy le izy. Rehefa tsara communion ianao, dia ianao mahazaka misubira na hiantra aminao aza ny fiatraikan'izay zavatra rehetra sy ny fanapa-kevitra ny raisinao noho ny fitiavanao an'Andriamanitra, dia tsy akasika mifonao ka halan'izay fitaovana zany, satria fantatrao fa tsy ny tanan'izay rehetra mandraby anao no avinao, feo ampelantanan'izay miazona anao hatramin'ny farany. Halleluja! Halleluja! Tazon'Andriamanitra ny vavan'ny liona tsy sokatra, fa nakombony mba tsy hamono an'i Daniel. Ny antony enoy amin'izay, ny vavan'ny liona mikombona no valiny amin'ny vavan'ny olona misokatra. Averiko, ny vavan'ny liona mikombona no valiny amin'ny vavan'ny olona misokatra. Dia mananatra an'izay mpanoka-bava matetika, tsy manam-potoana fa tsy miteny fiainan'olona, feno fosafosa, miteny ratsy, manita dresaka amin'ny Daniel Menakavy. Daniel Menakavy tsy voatery hoe pasteur Rodolphe na pasteur iza na pasteur iza, fa na ny olona akaikinao sy ny fianakavianao mba hakombony ty vavy ty, fa tsy natao hifosa. So isy vavan'ny liona mikombona ho vavolombelona tsangan'Andriamanitra, ho valy ny fisokafa amin'ny vavanao. Tsy voatery mantsy izay sainao dia marina daoly. Andriamanitra nefa tsy mba tsy marina zany. Azo dorofy zavatra mitranga. Ahoana fipetraka ilay izy? Tsy maintsy tonga saina ny mpanjaka
zaranga tsy mino satria tsy mino miaraka amin'ireo olona nanipy azy tany an-davaka ireo koa ny mpanjaka fa mba mila pirofo hoe anehoana-pinoana fa tena tsy mihinana tokoa ve lelioana dia zay nanao soni rehetra ny apanga nanipy an'ilay tsy nohanina tsy maintsy alefa aloha sao dia mba tsy hohaniny koa pirofo nisokatra ny vavany liona ho an'izay nisoka-bava asiotehaka ao an'Andriamanitra asiotehaka ao an'Andriamanitra ataovy mafimafy ho an'i Jesosy zay fanaperina teo amin'ny olona no nyoaran'Andriamanitra zay amin'izay ny alehiben'ny hery zay miasa ao anatsika satria mifitokiny Daniela mambavaka sy ankinina amin'Andriamanitra nametrahany fiainany toy ny tsy nisy raha oharina amin'ny fisihin'Andriamanitra teo amin'ny fiainany communion ny fisiany fanatrehany sy ny fanotronany tsy sakana tonga anao tsy atrokolana fa eo aminao sy mamaly ny adinao ny fanotronany rehefa tsara fiombonana aminy ianao ny école farany indrindra mialohan'ny iverenan'i Jesosy dia ny école ny communion tonga soa ianao batisa fanombohana ikonfirmena ny famonjena fa ny communion famaranana ahatsiarovana ny famonjena rehefa ao anaty communion miazona famonjena sika ary ny alalany antsika zao no ataovy ho fahatsiarovana communion esory avokoa ireo karazan-javatra rehetra mety manimba communion ro toe-po rehetra ny fanao rehetra dia atao virenao mihitsy ao anaty hoe tompo efa voaombo niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana zany voaombo zany renao ny irifiriny fa avelao ifanitsikeo zay tokony ifanitsikeo efa voaombo niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ary ankehitriny izay nivelomako tamin'ny nofo tamin'izany nefa novain'Andriamanitra ivelomako amin'ny fitiavana ny zanaka finoana ny zanak'Andriamanitra zay tia ka nandoditra ny ainy amonjy ary androany reko ohatrany tsy zatsy no velona satria raha za tsongona mbola miteny hoe ay efa maty eo amin'ny nofo fa Kristy ny velona ato anatiko tombono ho daholy ireo endriky ny fahafatesana ranofo rehetra ny ainako tao anaty fanoloran-tena hijoroako ho amin'ny fahavelomany satria raha tsy velona deniny androany izy tsy mahatsapa ny fahavelomany eo amin'ny toe-panako dia tsy afaka hovay ny hitovy endrika aminy amin'ny fotoana iverenana hitafiko le nofo na nyresi ny fahalovana taorian'ny fitsanganana satria manomana anahaka azy izy ary rehefa iseho izy dia ho tahaka azy tokoa isika ary hitatsika zay tena endriny tokoa asitiatanana mafy ho an'ny mpanjaka sy tompony noho ny amin'ny fotoana androany arivo dia marana hatreo any amin'ny tenin'Andriamanitra fa tiako tsy kisaitsaina tsara ny famarina zany teny zany rapitso ny toiny sy tia tanana mafy ho an'i Jesosy manana fotoana manokana isika eny bypassy rapitso holy communion na hoe fiombonana masina sainte-seine ozy izy ny frantsay eny tsy azo tafo manomboka amin'ny firy moa pasteur bypassy avoloha eo akaiky gastronomie pizza sy Bogota manomboka amin'ny valora sasany eny ny fotoanantsika mandra-pahatonga eo amin'ny folofolo sasany na miraiky amby folo raha faran'izay tary indrindra amen tena le fotoana moa rehefa mahafinaritra dia saty foana mangatantsika amin'ny tompo rehefa ho avy ny fotoana any sabotsy ray manontolo tsika eny foana maraintsika manao communion dia arivotsika manao fampianarana tianareo ve zany asio tanana mafy ho amin'ny tompo halleloja dia ny fitombotsika ao anatin'ilay izy antsika tsy hitaona olona naraka atsika fa tsika hitaona olona eona amin'i Jesosy tadio fa raha vao mipetraka ao anatin'ny sujet de prière anao fotsiny hoe to amin'ny olon'Andriamanitra mba andre teny be deaibe ivory be deaibe andre ny mpanomponao dia efa diso ny vavaka zany nisy fotoana taloha ty zao ohatra anankiray nisy fotoana mivavaka taloha tonga dia nitsy ny fanahy masina teony eo dia nitsy ny fanahy masina rehefa zavatra izay tsy nisy
dia efa tsy hain'Andriamanitra tao izy zay, dia tsy vitan'Andriamanitra zay. Fa ny zavatra rehetra hainy daholo ary tena ny zavatra rehetra vitany daholo. Toy ny fanamasina diso ianao, misy zavatra tsy haiko nefa misy. Matoa nisy io dia hain'Andriamanitra daholo ary tena vitan'Andriamanitra daholo. Diso zany. Ny lainga misy fa Andriamanitra tsy mahay mandainga. Ny tsy fahamarinana misy fa Andriamanitra tsy mba tsy marina. Andriamanitra koa tsy mahay manisy ratsy zany, fa Andriamanitra tsara izy. Noho izany tsy ny zavatra rehetra matoa nisy dia hain'Andriamanitra daholo, dia itsin'Andriamanitra eny an-dalantsika. Misy zavatra indraindray entanika fanapotsika dia miteny nefa tsy voatery ho marina ny zavatra lazaintsika. Zay no antony ametran'Andriamanitra ny atao hoe fahendrena amin'ny endrika anankitelo: fifehezan-teny, fifehezan-tena, fifehezana fotoana. Rehefa voafenao ireo zavatra ireo dia olon-kendry ianao. Rehefa mampiasa anao Andriamanitra dia voafeny teninao, tsy mivoana amin'ny zavatra tokony tenin'Andriamanitra nao anatin'ny hafanam-po azy. Satria nandray ny hafanam-po manokatra amin'ny vavanao ohatry ny teny zavatra marina fa tsy marina, fa zay marina ihany no marina fa tsy zay marimarina akory. Zay ratsy le anganongano, satria lasa manao développement personnel ianao dia ohatry ny hoe zao ny tena mampety satria ny fiainana rehefa ohatran'ity dia ohatry zao. Non, le izy ao plan'Andriamanitra sy sitrapony tsara ny zavatra zaraina, ampiorina sy ampitombo ny finoanao sy ampitoetranao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, satria rehefa tena hitory fahamarinana dia ny saina no ampanginina voalohany. Tsy ny filanao no miara-miditra aminao andinika ny teny, fa zay zavatra voasoratra rehetrarehetra eo mifanaraka amin'izay ilainao dia apetipety ny olona be dia be. Zany ho taloatra zany. Rehefa manomana tory-teny inona moa zany zao ny zavatra ilain'ilay olona tonga eo, inona ny zavatra mijery mihitsy ny actualité. Fa rehefa andeha ho ampiasain'Andriamanitra ianao, mandana mihitsy aloha mitokana dia anontanio Andriamanitra inona ny tianao ho teneniko androany. Tsy maninona na manintsitsindrona aza tonga eo anao dia mangarika anao daholo ny olona rehefa rava ny fivoriana. Fa zao miteny ianao zay nahafinaritra an'Andriamanitra, atsangana an-tanan'izay mandeha. Dia rehefa avy eo afa-po Andriamanitra, satria zay natao hoe hiraka Andriamanitra. Natao hoe hiraka Andriamanitra, tsy tompony zavatra teneniny fa ampitondraina zay teny tsy voatery mety aminy, fa miara ahitsy ao anatin'ilay teny daholo, na mpitorona ny toriana. Satria tsy amin'ny tsisy tompony teny fa n'Andriamanitra ny teny. Dia raha sendra miteny ianao ka ampitenenina dia tsy tokony ho tafotohana amin'ny zavatra reny sofinao, satria Andriamanitra mamangy anao. Samy ho tahian'Andriamanitra daholo. Atsy tetanina mafy an'Andriamanitra. Aza mbola misy miala aorian'ny fanaritra sy ny filazana fa mbola hiara hivavaka isika. Alleluia. Faly miara-batsika tratran'izao Zoma zao indray. Misy faly ve aloha eto androany atsangano hoe ny tanany ndaotsika hitehaka mafy ny tompo. Tahak'izao indray ny fandaminana eto amin'ny anivon'ny asa fanompona, araky ny efa nambara teo rapito zany tsika amin'ny valo sasany fotoanantsika eny amin'ny bypass, eo anelanelany pizza anankiroa, ny ray Castro dia ny ray Bogota. Dia tsy hoe hinana pizza tsika any. Mety mihinana ihany tsika amin'ilay hoe atao hatramin'ny hariva. Mety mihinana ihany tsika amin'ireny. Saorana ny tompo. Dia rapitso ny Sainte-Seine ny fotoam-pandraisana izay tanterahana eny amin'ny bypass zany. Ny ankoatran'izay misy moa ny vondrom-bavaka isan-karazany sy fotoam-bavaka izay tanterahan'ireo mpanompon'Andriamanitra vitsivitsy maromaro, izay zoma sabotsy sy alahady dia afaka manontany ianao ny tompon'andraikitra hoe aiza ny mety misy ny fotoana izay afaka vonjena amin'ireny. Tsara foana tsinona fiainoana teny, fiainoana fanatrehantsika isan'andro san'andro. Fa tsy hoe maka repos hoe vita 21 jours dia aka repos kely. Sisy maka repos fa mitohy foana ny fiarahana amin'ny tompo. Latsinainy dia misy ihany koa ny sekoly isan'andro, latsinainy talata larobia, etsy amin'ny super U Analakely 2e étage. Latsinainy araka ny efa fantatsika dia sekoly mpamahana olana, ny talata sekoly mpanasitranana, ary ny alarobia dia sekoly fanambiana toetra sy tokantrano manomboka amin'ny fitora sy hatramin'ny valora sasana reny fotoana ireny. Dia mazava ho azy ny Zoma zany etotsika. Ny eny amin'ny Shalom ve fa misy pasteur? Mbola tsisy ny lakamisy? Misy. Dia misy zany ny fifadikanana eny amin'ny Shalom ny alakamisy manomboka amin'ny 7 ora
ka hatramin'ny 3 ora eo. Nafinahitra be ilay fotoana nandritra ny 2 andro teny amin'ny Shalom Matanymena, dia tena misy fanatrehan'Andriamanitra ary tena tsara ny tompo e. Andramika zaho fa tsara Jehova. Dia eto indray tsika miverina eto amin'ny herin'ny androany amin'ny 4 ora, dia ny sabotsy mazava ho azy tahaka ny rapitso eny amin'ny bypass azadiny ihany koa ny amin'ny FM 90.8. Hitanareo zao fa misy olona tena mandray araka ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe tsy mankalaza ny radio tsika fa mankalaza ny Jesosy izay nambaran'ilay radio. Dia nisy an'ireny fotoana ireny dia nisy olona voakasika an'ireny dia tena nahita zava-mahagaga teo amin'ny fiainany dia mino aho fa mba heny tenin'Andriamanitra koa ianao apitapitao amin'ny namana hoe mba heno ihany ty radio ty fa tsara Andriamanitra. Dia tahak'izay ihany koa ny hvkl-mission amin'ny Facebook, ny amin'ny YouTube hvkl-mission dia samy mazoto mijery an'izy ireny. Ndao tsika hitsangana ary hisaotra ny tompo. Dia injino ety anoloana tananao dia ndao hisaotra n'Andriamanitra tsika mifahafahantsika manatanteraka ny fanatitra raha io amin'ny anaran'i Jesosy sambatra izay manana anao tompo. Na dia ninona zavatra mety mbola tsy takatry ny sainay, mbola tsy hiainanay raha tiana hiainana, dia androany izay mahatsapa hoe ampy ho anay ny fahasoavanao. Dia misaotra tompony amin'ny fahafahanay manatanteraka mifanatitra fa volonkarena sakrifisy izay rehetra avy any amin'ny fonay Andriamanitra dia atolotra ianao. Raha isoanitra kasitrahany izany voninahitry ny anaranao, tsaroviny tsirairay avy Andriamanitra. Betabe izay manana fanantenana tonga eto dia ianao niditra tsehatra ao anatin'izany. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Ndao tsika tehaka mafy voninahitry ny tompo. Alleluia, sy te-tanina mafy an'Andriamanitra. Ndao tsika hiteny amin'Andriamanitra androany, hitenitsika hoe tompo, tena tiako fanamasina ananana zany toe-po zany hoe adiniko ny fisiko eo anatrehan'ny fisinao. Tena sekoly faratapony zany, sekoly faratapony zany fanamasina. Tena fandrinao anatin'ny fonay loatra, etaetanay lalina fanamasina no entinao amin'ny sidiny voromahery, anana fahatsapana ao anatinay, anibaka tsy hitareo sakatsakana rehetra ny amin'ny lalakalehanay fa hibanjina sy fakahita mandrakariva amin'ny fanatrehan'ilay tokana sady velona mandrakizay, lay tianay niado anay. N'Andriamanitra nanana ny fahafenoany tao amin'ny lampam-voninahiny azy dia nanetry tena hifampitakosina aminay, tsy mba nanana anazy toerana nitrehany lohany. Nianatra nanetry tena hindrina na ny tranon'ny olombelona teto ambonin'ny tany azy anaovana fandraisana fa tsisy adresy akory na lalàna hoe tsy ny adresin'ry Jesosy. Nanome anay ianao fahatsapana ao anatina toe-po, fa mpivahiny sy mpandalo eto an-tany zay fa tsy tompony zavatra rehetra eto. Rehefa manomboka amin'ny saintsainy zay ny fisiny zany atao hoe olona akaiky anay lasa ny elo-lalana nandao tampoka. Rehefa misaintsainy zay ny fisindreny olondreny dia mahatsiaro zay hoe to tsisy ninninona netiny akory, na zay zavatra nahasarotiny azy dia tsy azo entin'Andriamanitra. Fa raha mbola eto amin'ity tany ity dia mijanona eto amin'ity tany ity. Nahoana ny feno avinavina ny fon'ny olona, nahoana ny feno fialonana, nahoana ny feno faharatsiana raha efara tahaka izany ny fiainana eto an-tany Andriamanitra. Aza velio toetra eo amin'ny nofo izay ka nao niava tsinitsinina nefa manam-pahatsapana ao anatin'ny fonay fa olon-kandalo ihany. Matsiaro mivavaka ao a Jesosy, ozy ianao hoe tsy naman'izao tontolo izao reo, tahaka tsy naman'izao tontolo izao ihany koa satria tsy aveto amin'izao tontolo izao izy, tahaka tsy aveto amin'izao tontolo izao. Mpivahiny eto an-tany izy toy ny olona manao vakansy, tsy maintsy tapitra amin'ny fotoana dia ody ao an-tranondray
Jesosy ny tena tranonay dia ao aminao. Ao aminao ny tena fiainanay Jesosy. Zany no mahatonga anay manomana ny ao anatinay isan'andro. Tsy hoe matahotra miandry zay na miamy fiainanay na ho lavitry ny fampahoriana nisy eto amin'ity zao tontolo zao ty. Fa ny fantoko aminao satria fantatray fa ny fiafarany zavatra rehetra dia ao aminao. Ary azona iantoka fa ianao dia hitasy hanambona anay amin'ny zavatra rehetra tahaka ny ambinina amin'ny fiainam-panahinay ihany koa. Zavatra ray loha ny tianao ampahafantarina anay ary averina isan'andro eto anatrehanao zany. Dia niombona aminao, ny anao ny sitraponao ary ny ray tanteraka aminao. Vavaka ho an'ny zanakao tsiray avy izay mandreza vavaka izany ambany. Zany mino e fa tsisy ray tonga eto ka ho raraka izany mandrakizay. Satria fantatro fa Andriamanitry ny hery ianao, Andriamanitry ny fahatsarana ianao, Andriamanitry ny voninahitra ianao, Andriamanitra tompo izao rehetra izao. Sambatra izay miankina aminao, mialoka aminao ary manao ny sitraponao. Fa hovikisanao zava-tsoa eo amin'ny tempolinao izy. Dia ilay toerana sarobidy sady mahafinaritra eo am-potitsy ny hazo fijalianao izay reharehanay satria teo ny namonjenao anay. Zao no afatra ho anao androany. Omboy ny faniriana sy ny filana rehetra. Momba ny nofo eo amin'ny hazo fijaliana. Mandrosoa foana ao anaty fatikina fa velona Jesosy. Ataovy azo antoka eo aminao sy Andriamanitra ny fifandraisanao aminy. Aza vela isy antony na zavatra hanadononao ny fisiny eo amin'ny fiainanao. Fa na ny tenanao aza sy ny mombanao hadonoy noho ny fisiny sy ny amin'ny fanatrehany. Fa za te hilaza aminao marina dia marina tokoa ho Jesosy. Fa tsy hamelanao kambody, tsy hamelanao irery. Eo aminao mandrakariva ary navavany liona aza no atrehany dia marijefy alalanao ny fisika manohana anao ampahitako ny voninahitra eo amin'ny fiainanao rehetrarehetra reny. Io atsarotra lalovanao io tsy fanamperana, fantatra kasitrany iseho ny voninahiny io ao anaty komeny ao. Afoafany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy ny fonao manontolo. Makasitraka raiko malala amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny amin'ny teny fiainana andro ny hariva. Tsy tonga eto izay hivory ho amin'ny fanentanana manokana. Tsy tonga eto izay hivory mba hifankahita fa efa ela tsy ny ona. Fa tonga eto izay andre ny teninao, hiaina ny teninao, hijoro amin'ny teninao, androso amin'ny teninao, miandry papakatra izay dada malala ao anaty fisentona. Satria fantatray fa ny ranomaso rehetra eny amin'ny nofo, eny amin'ny tavanay dia hifarana amin'ny fotoana isehonao eny aminao amin'ny lanitra. Fitsikina mandrakizay mionanay aminao satria fantatray fa tianay ianao. Ary mialohan'ny ampakarana anay tsy ho tonga eto ny fahoriana lehibe sy ny fampahoriana tsy zakan'olombelona, fa tsy maintsy ataonao izay elany izay rehetra efa niatraka jorony amin'ny filazantsaranao sy ny fahamarinana. Tsy nandevozo ny nofony tamin'ny kolokolo sy alatra, ny langa sy ny fitaka ary ny faratsiana, fa nijoro tamin'ny fahamarinana ary nandeha tamin'ny fahatahorana anao. Zany hoe etaetanao amin'ny olonao Jesosy Fataranay mandrakariva ny lalanay, isoranay amin'ny sitraponao dia mampianaranay anisany andronay isan'andro anananay foendry. Isoranay amin'ny sitraponao fa efa akaiky ny fotoana nizao mipapakatra. Alleluia. Zany Jesosy nivavaka sandratray, misaotra fa tianay ianao. Misy mahafantatra ve le hira hoe mba mangataka koralina kely hiakatra? Nantolalina renave, renave, renave. Amandre, amandre, amandre. Izao avy ny papakatra. Miuma na iakatra, drao ny masonao ka ny tompono dera. Hosana, hosana,
andoataotsika mifotsika manotoja iry zay izy aloha miandrandra ny fiverenan'i Jesosy tsy hoe noho ny antony satria iverina izy dia matotra be tsika tsy zay le izy fa izy mihitsy nytiatsika sy miombona aminy zay mihitsy ny fiainantsika dia mandrosa ao anatin'izay tsika fa tsy maintsy anisan'izay akarantsika amen sy tia tanina mafy an'Andriamanitra ray sary alefantsika zay iry zay isa roa te Andriamanitra ikasika an'ireo fahasarotana amin'izay olana rehetra ilanao ny fanampiny. Fantatra fa tsy vesatra ao anatinao tsoa zany dia izay indrindra no hikarakarany ianao. Satria fantany hoe mendrika tokony hositraniny ianao fa mbola ho ampiasainy satria olona tena vonona ny orina ao amin'ny sitrapony zany hoe tombo no azy ny fisianao azo tia-tanana mafy an'Andriamanitra. Halleluja! Noho izany androany arivo tsy maintsy sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy hivaly olana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy hiseho voninahit'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ho marina aminao ny tenin'ny Tompo hoe indro ahombanao mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Hitanao ny Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao any Jehovah ka nomenao fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Asio tia-tanana mafy amin'ny Tompo. Halleluja. Misy faly ve eo amintsika? Avy fahintana dia horakoraka mafy eo amin'ny mpanjaka antsika. Apitso ny tena fotoana spesial ao anatina fiombonana. Eny bypass aiza hoe sady mpanentsika atao tranopokon'olona tsika mipiazakazaka ny bypass sika manoatra Daniel samborim-potsy eo am-pivavahana ny olona tsara communion manadiny ny ainy sy ny fisiny mihoatra noho ny fisin'Andriamanitra. Zany ndray ny fataontsika dia tena noatra zao na manao isaka mihoana manomboka izao ianao manadiny ny fisinao hoe fa mihoatra ny fisin'Andriamanitra. Zay slogan kelitsika zay ao anaty fiombonana dia tanteraka ao anaty fiombonana daholo ny zanak'Andriamanitra dia hafa mafy ny Tompo dia zareo fahasoavana fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao fa fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao anareo. Veloma Tompoko.